Tamana ary tsy te hiala ao Tanambakatra ireo mpivarotra sasantsasany no izy ireo tsy mandoa vola tao agnatin'ny 3 taona ny varotana tao hoy ben'ny tanànan'ny Antsiranana Javoajara Jean-Luc. Nambarany ihany koa fa betsaka ireo maniry hivatra ka ho an'ireo izay tsy te hiala dia isy ny fepetra izay ho raisiny avy eo agnivony fiadidian'ny commune urbaine Antsiranana. Riavagna aby anareo izy ka araka ny volaniko vahoaka ny Diego maromaronareo eto vahoaka ny Diego fa leo mandeha aminareo agny, leo mandeha amin'ny Godra Jobe agny, leo mandeha amin'ny Loto be agny. Atsika manana raha voninahitsika manjary raha diaby dilo diaby io tandreo kiny tsy vidana maro ty varotra agny ya maro ty varotra agny ka fa nareo afaka miasa nareo mivarotra regny camionnette tsy ôta eto tsy mahazo mivarotra agny fa tonay agnatin'ny laflera. Mpivarotra 740 voasoratra agnara izay nahitana mpivarotra kiraro, lamba sy ny sisa no niala nesoriny tao amin'ny bazary kely tamin'ny fanomboan'ny fagnavaozana hoy ben'ny tanàna Atrano. Fa tsy izy rehetra ireo anefa no iverigny vatro amin'ny bazary kely izay no avoazana ity fa natokana fivarotana sakafo ny bazary kely vaovao ankehitriny. Gargote ilaina zegny fa le mpivarotra kiraro mpivarotra zegny hoe fa la tsy zegny ny tsy raha volaniko zegny bazary io bazary ho an'olo vidy hena, vidy akoho, vidy laoko, vidy tomaty, vidy tongolo, vidy zarikô, vidy vary, vidy zegny hoe jiaby fa fa vinavinaina amin'ny fiandohan'ny volana septambra 2024 izao ny famindrana ireo mpivarotra ao bazary kely vaovao raha ny fagnazavany avy eo agnivon'ny fiandidian'ny commune Ambonivohitry Antsiranana ary mitondra fagnentagnana ihany koa ny ben'ny tanàna ny mba ikojakojana ity fotodrafitrasa vaovao fampandrosoana ny toe-karena eto an-tampon-tanànan'ny Antsiranana ity.